Akory aby. Resadresaka hitafatafa kely tsika androany. En fait, momba ny tantara Madagasikara. C'est quoi cette merde? Je crois qu'il y a une mouche qui va se faire tuer. Momba ny tantara Madagasikara. Tsika zany tsy nahazo ny indépendance tsika ratsy ny ady. Tsika nieritreritra hoe ny vazaha no hanavitra antsika ao anatin'ny maizina zany, satria izay no nampianarina antsika malagasy amin'ny alalan'ny fivavahana. Nefa tsy vazaha mihitsiny no hanavitra antsika ao anatin'ny maizina. En fait, de toute façon, j'ai fait un petit topic, où on dit un topic nataoko momba ny Général Kaneny. Général Kaneny dia namono olona 100 000 morts à Madagascar. Divisé pour mieux régner. Ny zavatra hitantsika nefa mbola misy lalana misy mitondra ny anaran'ny le Kaleny io dia mbola misy fianarana koa mitondra ny anarana Kaleny. Misy lycée et tout ça. Nefa olona nandripaka antsika malagasy. Za nisy olona mpanaraka ana be zay tsy nanaraka ana tsony satria za koa pointé du doigt ny fomba fanavakafaham-bolokoditra ao Madagasikara. Ny fanavakafaham-bolokoditra zany efa nisy zany ny rasisme ihany tao amin'ny tantsika alohan'ny nahatongavan'ny vazaha tao amintsika, fa tsy tena hoe mafy be le satria ny foko any amin'ny côte, je précise bien hoe ny foko any amin'ny la côte tena hoe mahay mirahina daholo zany. De tsy vitan'ny zareo nanapotika anazy fa ny foko merina hatramin'izay zany de mamadika foana. Raha onareo mijery ny tantara de feno mamadika foana. Zay mahatonga ny ohatra zao hoe foko de la côte est zao hoe tsy miondrika amina merina. Misy antony be zany hoe aza mba mino ny zavatra tenenao merina, rehefa merina tonga am-povoara de mamadika. Surtout ny ova zany mamadika. Verina foana le tantara, zay ny tenenako hoe verina foana zany le tantara, miverimberina foana zany hoe tantara io hoe famadihana io. De rehefa tonga amin'ny vazaha, ny sakalava no napiditra amin'ny vazaha avy any ambony zany ny vazaha ny tonga andeha anjanaka. Ny mpanjaka sakalava no tsy nanaika iondrika tamin'ny fahafatesan'ny radama. Donc izy tsy nanaiky ny ondrika iny, tsy nanaiky ny saona, de nangataka protectorat vazaha. De iny no noentina hitanareo le tsy firaisan-kina antsika zany natonga antsika voazanaka, satria mpanjaka sakalava no napiditra amin'ny vazaha. Hiditra anjanaka amin'ny Madagasikara de tafiditra tao amin'ny aina moa tiako tenena tafiditra tao Imerina. De rehefa tafiditra tao Imerina de efa hitantsika tsara fa nisy instabilité koa tao de napetraka teo ny zanakany hoe ny olona miteny hoe vadiny vazahako ohatran'ny zany vazahako namaky an'le izy tamin'ny boky vazaha de hitako hoe zanakany Kialarana Vala, nefa ny miteny hoe vadiny ranonay avonony fa tsy zanakany zany. Nefa zako ny zavatra hitako ohatran'ny hoe zanakany. Après il y a plusieurs versions am'le Kialarana Vala fahatelo de toute façon mpamadika pory tamin'ny 1889 raha tsy diso de niova ny fivavahana zany. Ny tsika malagasy mino an'Andriamanitra, manan'Andriamanitra anankiray ihany tsika ny amin'ny foko rehetrarehetra mihitsy tsy hoe foko anankiray, tsy anankiray zany fa manan'Andriamanitra anankitelo tsika. Après ça dépend hoe antérieur ny alohan'ny io ny teneniko hoe misy ny foko amin'ny foko ouest zany sur la côte est et tout, misy misy hoe soi-disant descendant any Ali, ny
hoe misilamo zany le zantemo reto fa misy koa mbola manana finoana antérieure an'izay ao anatiny ao mbola je vais essayer d'être plus clair pour la prochaine fois et tout, mais c'est assez compliqué d'expliquer en manaraka ataoko mazavazava kokoa le izy de tany finoatsika de tsika malagasy rehetrarehetra de manana an'le hoe manana ohatrany hoe fiarovatena zany tsika malagasy rehetrarehetra hoa tamin'izany fotoana zany dans les années 1800 et antérieur aux années 1800 manana tanareo manana gris tsy neny olona vao imerina zao te hoe mahavaly de mbola m'existe raha ohatra nareo mijery mpanandro zany de misy miteny hoe tsy maintsy mitondra ny tenao na tsy maintsy zao enao de tamin'ny finoatsika alohan'ny kialarana valina fahatelo lasa kristianina zany de tsika nanana zay finoana zay de ny androtsika zany ohatra ny raha ny tena fahitako anazy de le andro ny silamo zany ny androtsika latsinainy talataloberaka misy zoma sabotsy lahady de ny ina moa ny teny ny nouvel an ny asaramanitra ny nouvel an atsika koa ny alamahady tam'izany de ohatry mifanarakaraka amin'ny silamo ihany satria mila amin'ny mpanjaka na mpanjakan'ny merina na mpanjakan'ny sakalava na mpanjakan'ny sud-est na mpanjaka aiza io tsy maintsy manao an'izay hoe ablution zay tanareo le misasa manadio tena de manao de il faut être chaste de rehefa avy eo tsika zany tsy milely tsy minakana tsy manao ravaka tsy manao hoanina zany de manao purification de rehefa avy eo de le satria ny atsika ny ray mpianakaviana fa atsika de base tsy manana zany hoe pretra zany na ohatra zany tsisy an'izany ça n'existe pas Madagasikara fa ny ray mpianakaviana ny chef de foyer zany na ray mpianakaviana na renim-pianakaviana no manao ny culte atsika zany donc j'en reviens à ça parce que ny zavatra hitako de tanareo ny efa pratique atsika zany hatramin'izay no angala amin'ny vazatahaka no inspiré ny vazazavatra de misy andro amintsika malagasy on appelle ça ina moa narany ça s'appelle comment ce truc là non je vais essayer de chercher en fait ohatrany purge hoe mamono faradrano c'est ça faradrano ohatrany purge zany le izy dikan'izany purge zany misy andro zany rehefa vita ny fetiny tsy andro narakosy misy fa faradrano ny fanatsona anazy io andro faradrano io afaka manao zay tianao atao ianao afaka mamono olona ianao afaka amin'ny zavatra tsy azo ataonao fotsiny manao hoe lestra mazete zay hoe manao hoe mamono ny mikitikity ny fanjakana zany fa raha ohatra hoe afaka ataonao daholo zany amin'izay andro zay ny ça s'appelle le faradrano afaka ataonareo daholo zany mamono olona mangalatra manao zay tianao atao et ça existe talohan'ny mbola natongavana niofa io fo style io satria ny dans la côte est taloha ohatrany hoe mivady afaka matory miaraka amin'ny olona hafa sy ny tarany zay koa afaka atao hoe faradrano faradrano zany de base hoe afaka mamono olona ianao de afaka mamono ny olona zay tsy revinao tamin'iny fotoana iny fa ianao fotsiny tsy afaka mamono ny mpanjakanao de misy zavatra koa spécificité antsika malagasy matoa tsy isy satria raha nareo antsika malagasy sy tsika afrikana raha nareo marka alohan'ny natongavan'ny vazaha tsy nisy an'izany atao hoe prison zany tsika zany hoe tsy izany hoe figadrana zany
alohana tonga avy amin'ny vazaha tao amin'ny tantsika tsy nisy fikadrana zéro fikazana zéro de rehefa zéro fikadrana de ahoana zany ny système satria enao manontany hoe fa ahoana le système zany mahatonga le hoe tsisy fikadrana fa nefa misy mipangalatra misy mimpamono olona misy mimpanolon-jaza de simple be rehefa ohatra hoe tratra namono olona ianao na nanolo-n-jaza na nanolana vehivavy na nangalatra de manana sentence ianao de raha ohatra ianao sentence anao hoe tsy fahafatesana de mpanjaka no mitenana hoe ianao ny taranaka anao rehetrarehetra tsy afaka manakarena ntsony lapabe ouais mais afaka manao an'izay koa zany fa amin'io andro faratrano io. Donc merci Jeep pour les les faits les traductions. Merci. Je vais sortir ça un jour dans mes vidéos. Donc je continue. Teza motsika. Teza tsika no janona. Ah mais j'ai oublié, j'en étais où? J'ai oublié ma fille de teza tsika to isa manam-pianahana fa za nahita le lapabe partout c'était. Du coup est-ce que quelqu'un peut me redire on en était où déjà? Donc tis prison, voilà. Tis prison. On va en tis prison. De on un système. Merci Albertine. On un système na tom panzaka te panzaka sana mande mtsera le ulo chosowe nan what chosowe c'est na notre très san le ulo na galat na nutna tenue publique na wotran. Telefa manodina tenue publique les ulla de fauzina tram sanany c'est-à-dire tout enfin mpanjaka surtout chez any foko sakalava tena mandeha be io andana le mpanjaka ao amin'ny tranony ao le izy de rehefa andana le mpanjaka ao amin'ny tranony de alainy daholo ny arena de alainy daholo ny lova c'est-à-dire que na antany na ninona de alaina daholo zay c'est encore gentil fa rehefa izy zay ny ana hoe condamnation à mort ohatra zao hoe ito tsy tsarana fa vonoina le izy manao condamnation à mort hoe vonoina zany satria tsy maintsy hoe mono tsy maintsy misy zay de tsy tenenina ny olona mihitsy hoe andeha vonoina ianao. C'est-à-dire que le olona zany sy courant akoriny hoe efa fahafatesana ny miandry anazy de zay mahatonga antsika tsisy prison. De raha ohatra hoe olona nanolan-janak'olona après ça dépend de hoe ahoana ny fieritreretan'ny fianakaviana anaovana azy fa mpanjaka no mideside hoe ohatr'izao ny anaovana azy amin'ny farany. Donc tsika nanana ny système tsika taloha système tsika napiakatra tsika sy natonga tsika matanjaka be. De zay de iverenako am'le ninona ny antony hoe mifoko rehetrarehetra mavita amin'ny rahina fa maninona ny sarotra foana rehefa miaraka amin'ny foko merina. On va expliquer ça le resaka fihavanana io. Resaka fihavanana io ny foko rehetrarehetra zany tsy de mifamadika loatra fa merina zany rehefa manao transaction miaraka aminy tamin'izany de mamadika. De rehefa ohatra hoe na tonga amin'ny protectorat tamin'ny 1881 tonga ny vazaha ananjanaka ny tanitsika. C'est pas le moment je pense. Donc tonga ny protectorat amin'ny ina moa tiky tenenina amin'ny 1881 tonga amin'ny protectorat ny vazaha eto de nandritra ny folo taona atsika ny foko tsy nanaiky ho zanahan'ny vazaha na ny fanjakany merina koa tsy nanaiky ny zanahan'ny vazaha de niady foana ho an'ny
fahaleovantena sy ny fahafahana. Donc je continue. Ny ady foana amin'ny fahaleovantena sy ny fahafahana zany de à un moment donné tsy vita amin'ny fahazana nanao répression de nalefany général Kaliany anapotika sy andatatsaha malagasy 100 000 morts officiellement. 100 000 morts zany ao finoany tazia officiellement nefa atsika mbola minono an'le le Kaliany pour ihany. 100 000 morts maty. Le Kaliany no nandefa ny kala reine isany naranty raha fahatelo nandelaka any Maroc sa ny Algérie raha tsy diso. De tsy niady ho an'ny tandrazana tsony vendrana satria de toutes les façons c'est une sorte de personne qui méritait pas le pouvoir. Ça tsy mbola nahita an'izy je suis sûre que elle était pas ouva. Elle était pas andrina fa c'est une ouva. Manomboka tiako le haingo teny. Donc ensuite j'en étais où? De rehefa avy eo tsika niditra ny première guerre mondiale de nandefa 40 000 soldats défendre la France amin'ny malagasy. Fa mbola tsisy misy ny hoe resaka indépendance zany tadidio tsara fa atsika nandevozon'ny vazaha amin'izay rehefa avy eo à partir hoe Kaliany niditra tao amin'ny tanitsika de andevon'ny vazaha zay tsika. Rehefa niditra tao tamin'ny 1897 tafiditra tao le Kaliany de fa andevon'ny vazaha zay tsika. De ina nataon'le Kaliany amin'izay hitany hoe efa tsy mifakazo ny fokofoko de efa fatapatany amin'izay ny tantaratsika. De rehefa fatany ny tantaratsika de ina nataony diviser pour mieux régner. De natao ambony no merina satria merina zany hoe manana loko mazavazava kokoa noho ny côtier. Fa tadiova ny côtier feno be de be koa manana origine arabe sy origine hafa. Donc alohany natongavany reo vazareo tao amin'ny tanitsika. Donc de teo amin'izay nasiana ny différence de rehetanareo efa manomboka nandelaka any am-pianarana zany rehefa mianatra zany ny zanaka côtier rehetrarehetra de voapepopepo. De raha tsy tena hoe mahay be entre ny mahay be noho ny merina zay ianao vao tafavoaka tafiditra manao école aty andafy hoe école supérieure. De zay nahatonga ny tsiranana ina moa tiako tenenina hoe nanao collectif na hoe côtier fotsiny fa tsy nanao collectif na hoe ny olona rehetrarehetra tambatra zany. Zay nahatonga ny tsiranana nanao collectif an'izay. Tsy ka nana il était pas pour l'indépendance de Madagascar de base zay nahatonga anazy mipetraka tao hoe président de la République ohatry ny Senghor tao Sénégal. Donc je reviens, on était en 1940 tany. Non, 1918 tsika zany 1914-18 tsika zany. De tamin'ireny mbola tsy misy hoe misy négociation hoe asona ny indépendance à Madagascar. De tonga ny deuxième guerre mondiale, de rehefa tonga ny deuxième guerre mondiale de nandefa 10 000 hommes mandray ny malagasy anampy any Frantsay amin'ny deuxième guerre mondiale nefa ny Allemagne satria tsy natana taona akory defa 1940 defa sous l'emprise nazie ny gouvernement de Vichy, gouvernement Pétain zany. Et du coup géopolitique géomondiale rehetrarehetra ny anglais no nitady l'annexation ny Madagascar nanao guerre atao mifamono tao ndray. De ny anglais naresy. De rehefa naresy ny anglais de menan'isany de nomena satria mantsy ny gatsika malagasy nanaiky ny collaboration ny gouvernement ny Vichy. De raha fantatra nareo raha nijery tantara de tsaiky atao Madagascar nanaovana ny extermination ny josy. Efa misy fianakaviana josy surtout amin'ny soit dans le centre de Madagascar mbola misy descendants sandry zareo
le josy le nalefa andeha ho vonoina fa tsy maty zany fa mipetraka rasany zany natao Madagasikara tao tsy niverina taty andafy ny sasany de teo de efa nanana souhait d'indépendance amin'ny malagasy tsika koa efa nanasome hatramin'izay zany fa voakombona ny galenie de tsy afaka nihetsika firy de rehefa treo de miverina indray le envie d'indépendance ny jeunesse malagasy de rehefa nanomboka ny envie d'indépendance de hoe nanaiky le général de Gaulle hoe rehefa nareo mitady indépendance sy ny tariny de ok manaiky za et tout ça de nasina député français anakoa j'ai oublié le nom de député gasy zany ala sy député français zany de hoe ça va continuer nefa tsy continuer le izy le indépendance satria namono algérienne be deabe ndrareo tao amin'ny la Seine satria ny algérienne koa zany nitaky ny indépendance ny Indochine koa nitaky ny indépendance partout zany nitaky ny indépendance satria nanavitra samy colonie nanavitra matonda la France tsy sous l'emprise nazie amin'izao fotoana zao de ny colonie natonga anazy tafavoaka de général Leclerc anisany hoe olona tiany olona koa tiany militaire sy ny tariny satria il avait plus la légitimité que de Gaulle zay namonoany de Gaulle ny Leclerc à l'entrée de Paris de naforcena ny déshabillena ny tirailleurs sénégalais anao akanjo analany akanjony de omenany fotsy ils ont blanchi l'armée en rentrant à Paris de efa fantatra anareo zany hoe film zany hoe tsy andeha tsara zany le izy de efa mahita daholo ny jeunesse tamin'izany fotoana zany hoe mbola enany amanitsika fa namiditra ao Paris raha blanchisseva ny olona ny vonoiny ny tirailleurs hoe nangataka ny karamany vonoiny zareo potehany-zareo daholo tirailleurs sénégalais koa nanipy antsika tamin'ny 1947 amin'izay de nanomboka ny insurrection nanomboka ny dorana ny trano vasasy ny trano colon sy ny tariny reny de vondorana ny jeunesse ny de nenjehany tirailleurs sénégalais de zay olona tratra rehetrarehetra de atsipony zareo sans parachute amin'ny avion tsisy parachute zany tsisy inona fa tsy atsipony zareo maina fotsiny nefa mbola navita ny ady reo tanora reo tamin'ny 1947 officiellement c'est 80 000 morts officieusement multiplié c'est parti zay mahatonga antsika matahotra an'ireo Sénégal reo de zay tsara fa ny Sénégal c'est pas pour rien que je dis Senghor fa zay tsara satria lui c'était un bon petit homoncule zay tsara ny Sénégal hatramin'izao mbola mamadika ny frère ny africaine mamadika ny frère zareo zao le Diomaye Faye eritreretintsika hoe olona ho tsara aloha nefa tsy tsara aloha akoriny namadika ny frère ny africaine efa zatra mamadika zany ao anatin'ny sainy zareo fa efa zay ny firenena Sénégal zay mpamadika zay mahatonga ny bebe anay tena hoe matahotra be any rehefa misy hoe Sénégal te matahotra be mihitsy tena hoe mitsatsaka satria misy an'izay tantara zay tiako hiavina amin'le izy amin'izay tiako hiavina amin'le resaka ataotsika de tsika foko foana de la côte tsika côtier foana zany no niady no navita hatramin'izay zany tsika foana no ny inspiré hoe hanavitra Madagasikara zao tsika ny élu atsika ao Madagasikara ao rehefa tian'le merina satria merina no atian'zareo apetraka hitanareo tian'ny Leandra satria centralisé no pouvoir tian'le andrany ho merina nitondra ny foko any na merina na saribakolo merina no hitondra ny foko ohatra zao hoe Sakalava na foko na hoe Antekitsaka na Antanosy na tout ça zay ny tian'le andra apetraka ao amin'ny tanitsika tadidioa tsy nanana hoe tsika tsy nanana arma kontry zareo fa navita nitsangana reo olona ary navita niady tsy nanana basiny zareo tsy nanana inona fa navita nitsangana sy navita niady
Moi je viens de la côte est, hein, tata iabako baka manakara farafangana iny. De nous, hein, on est dans la solidarité. De zavatra hitako koa solidaire, tena hitako mihitsy hoe io io nampianarina anay hatramina kely hoe mahay fihavanana. De rehefa ny anay no kitihana de zay mahay manao fihavanana miaraka amin'ny foko rehetrarehetra. Ka raha ohatra hoe le andro nitady anaovana ati-poko ao Madagasikara, rehefa zay no mitady de tavy tena le andry de zay vita. C'est pas anna fa vitanay manala teny eo amin'ny pouvoir eo. Satria zay de tavy le andry système io tantara rehetrarehetra notetakako anareo système amin'ny vazaha no apetraka le andro ao Madagasikara anapotika ny foko rehetrarehetra sy ananjanaka atsika foko eran'ny Madagasikara. C'est très dangereux ny zavatra ataon'le andro Rajoelina ao Madagasikara satria olona tondrapory. De ny zavatra hitako koa fa maninona le intellectuel tsisy miteny. Nefa zavatra efa hita amin'ny tantara le zavatra efa naverimberina porin-jato. Zay nefa ntenaingo hoe za miditra ambony pouvoir eo décentralisé ko. Ouais, tsy mora zany j'ai fait de la gestion. Hein? Zavatra mora rehefa ianao manana volonté de mora zany décentralisation du pouvoir zany amena ny force ny foko rehetrarehetra. Jereo tsara élu mipetraka tsany élu olona voafidim-bahoaka vahoaka no mifidy anazy no nametraka anazy ambony pouvoir no alefa an'le andro any ampigadrana. De zay zanaka côte est rehetrarehetra miteny hoe tsy mety io ataonao io le andry, mbola midrikina ihany, tsy maharamila, tsy resaka maharamila, tsy resaka basy, tsy resaka ininona fa zay zao efa mahafantatra ny fombanay koa fomban-drazanay. Ka tady dio fa zay tsy mba zay tsy olona miondrika amina merina avereniko intelo sa injato zay tsy olona miondrika amina merina. Fa kitio any ny avanay kitio ihany liberté anay, kitio ihany fahafahanay. Io zavatra ataon'le andro io amin'izao io de andripaka ny foko. Io resaka hoe nouvel ordre mondial eo anteneniko anareo efa zavatra andetavin'le Galeny divisé pour me régner. De ny zavatra hitatsika de nde merina amena pouvoir tsy navita napiray any vahoaka rehetrarehetra. Peu importe que ce soit nina fa raha tsiraka teo amin'ny pouvoir feno ny ministre ny foko avy any amin'ny foko rehetrarehetra. Jereo tsara fa malamalo pour daholo za malamalo malamalo pour daholo amin'ny pouvoir an'le andry. Tao amin'ny pouvoir any zany anaranty le Ravalomanana fa maninona ny ala teona maninona nasoriny ainay nananjareo nanalany le Ravalo ho ainay pour koa manala tena ny olona koa nanalany izany anaranty ratsiraka de ho ainay pour koa ny anala tena. Aza mieritreritra ne nous considère pas comme des gens hoe vendratay fa zay tsy hoe tsy olona tsy amin'ny fianarana ohatry tena. Donc nous aussi on retient de l'histoire fa rehefa ny olona tsy mahay mifanaraka amin'ny foko rehetrarehetra ary io tsy mahay mifanaraka amin'ny foko le andro io de ça sert à rien qu'il reste au pouvoir satria raha ohatra izy mbola aminany hoe de hisy ati-poko ao Madagasikara. Zay nteneniko hoe nisy olona tena hoe nanaraka anahy foana fa za vao nitena an'io resaka racisme ao Madagasikara io satria ça devient flagrant et ça devient écœurant. De za ko nilazana fa hoe za zany nitady tsy hitady apady foko mihitsy fa ny système ny instauré-le andry de fitadiavana foko. Ka zay de nitetavinay on exige ny fivoahan'ny olona angadra-tena rehetrarehetra avy any Majunga ka hatrany Manakara ao Vangaindrano avo pour daholo fa misy ny liste la liste est longue de raha za tena de mamoaka fa nous on n'accepte plus. Zay je vais sortir de là andeha atory ary olona isany za koa mbola misy tsy andeha atory mantsy fa nde mbola andeha hanao barbecue de bonne soirée daholo nareo. Au tep.
tain'Andriamanitra tain'irasana taizanaka tain'fanahy tain'fanahy rano sy ny tany ny rivotra sy ny afo tain'fanahy tenanareo ihany a de tain'fanahy cette planète fanaraka nous sommes souverains de nos terres tsy tokony hisy différence entre ny côtier sy ny merina fa ny zavatra ataon'le andro eo a de efa nyteneniko anareo efa ela zany ho nyteneny hoe ny zavatra tediavin'ny ty vendratay ty a de ny hisy ady-poko à Madagascar. Bon, bisous à qui cousine et à mon amitié à Francis. Je lui dirai bisous Jim, Jeep, Willis. Je t'aime, cœur sur vous. Nous, hein, on va être solidaires. Nous, les gens de la côte là, nous la ten côte retareta retzeraita narewa, nous la fanem côte retareta, nous n'abdiren tasi tawa punza, ou la vo fidmba waka pourria, nous n'abdiren leanch tawa punza. Et nous, on n'accepte plus. Donc, si gars, on a réussi à organiser, c'est on va s'organiser et on va se battre. Toutes les personnes qui sont de bonne volonté, venez avec nous. C'est. Si gars, si oiseau en piatina, si gars, comité de tchas au pétina, fa sente avant qui maman nous a piat fouque pour. De tsara ny traitement fotsiny a rehefa ohatra ianao miditra administrateur de rehefa ianao contexte na rehefa ianao ny olona lakôty de ataon'ny administration maniny e maniny rehefa ianao miditra restaurant de jereo tsara io mainty kely io de mahavita mipaye restaurant rehefa ianao no hanina tena zay mihitsiny a efa tiany zareo apetraka ao anatin'le ty ao anatin'ny inconscient populaire zany a ao anatin'ny saitsika rehetrarehetra hoe ny merina zany ambony de ny sasany zany ambany tsisy an'izany a tsisy an'izany de zay ny tian'le instauré-n'io ka raha zanareo de maino a samy manana alefaso apary tao ty vidéo ty apary tao eran'ny Madagasikara apary tao tsara ty vidéo ty a satria zay a no tetavin'ny tazia atao Madagasikara jereo fa nigadrahany daholo ny olona voavidy mba hoaka teny amin'ny côte. C'est pas possible. C'est inadmissible. Ça va au tep.